reo zany ny olona tsy ho tafiditra ao. Ahoana natao atongavanao? Dao jerevantsika indray le afatra tare amin'ny Isaia toko 7:20. Lohateniny amin'ny volana febroary ty moa ny tsika hoe aseho iny fahazavanao fahazafenina. Dia izao ny voalaza ato amin'ny 9 ato. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao, ary tonga afaingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho lohalalanao. 10 tapany faharoa. Dia hiposaka ao maizina ny fahazavanao, ary ny aizipitinao tahaka ny tatavovonana. Zay hoe aseho ny fahazavanao fahazafenina. Ka inona ary no atao zany mba hahatonga ny fahazavantsika hiposaka tahaka ny fahazavany maraina? Hiposaka ao anatin'ny aizina ny fahazavanao, ny aizipitinao tahaka ny tavovonana. Inona no tokony ho atao ary inona ny tsy tokony ho atao mba tongavana amin'izany? Dia izao no voalaza ny Isaia toko 7:20 ty. Raha makare amin'ny 1 itsika. Ny fivavahana marina sy ny fivavahana tsy izy. Misy zany ny fivavahana marina, misy ny fivavahana tsy izy. Itsika tsy hijery ny any ivelany zany, fa ny ato anatiny ato no jerevantsika. Rehefa manaona ny fivavahantsika ato anatiny ato no tsy izy, ary rehefa manaona no izy. Rehefa manaona ny fivavahantsika no tsy marina, ary rehefa manaona izy no marina. Dia zao no ilazahany azy ato. Za no asaina miteny eto, satria ty tsy tanatin'ny perikôpa. Toko 7:20. Ezaho ny fiantsonao fa aza atao malemy, asan-drato ny feonao ho tahaka ny any anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany, ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Ezaho ny fiantsonao, aza atao malemy, asan-drato ny feonao ho tahaka ny any anjomara, ambarao amin'ny oloko ny fahadisony, amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Fa zao 2. Nefa izaho mbola tadiaviny ihany isan'andro. Le olona itsika fiangonan'Andriamanitra zany dia misy adisona ataotsika ao. Tsika fiangonan'Andriamanitra zany dia misy fahotana ataotsika ao. Fa itsika dia mbola mitady an'Andriamanitra isan'andro, ary alalan'ny lalana no ataotsika. Tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy nahafoy ny fitsipik'Andriamanitra, no fanontaniany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana, sy ny aniriny ny evin'Andriamanitra. Ny aniriny idina zany Jerusalema vaovao izany, hipetrahany eto amin'ity firenena malagasy ity, ty firenentsika ty. Ao zany fanirina izany tsika. Andriamanitra no tadiavintsika isan'andro, ny lalany no sitrakitsika isan'andro. Nefa misy fahadisoana, misy fahotana ao. Ka ezaho ny fiantsona amin'izany, asan-drato ny feonao dia ambarao amin'ny oloko ny fahadisony, mba nitsiny ny lalany sy ny fahadisony, fa hiditra ao amin'ny Jerosalema vaovao izy, satria izy no efa irahana haneo ilay fahazavana ao anatiny, fa azafenina. Ka mba tsy hanafenana izany fahazavana zany dia hoe ezao mafy ny fiantsonao fa aza atao malemy ry pastera Maiola, asan-drato ny feonao tahaka ny anjomaraka, ambarao amin'ny oloko ny fahadisony, taranaka Jakoba ny fahotany. 7. Inona ary zany fahadisona sy fahotany zany? Nahoana izay no mifady ihany nefa tsy hitanao? Mifady 3 andro sy 3 alina, manao 7 andro sy 7 alina, manao 7 andro tsy mihinana tsy misotro, nefa nahoana no tsy hitanao? Ary nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahonao? Mafy any mifady anina ty amin'ny tany mafana ty, sy to rehefa mafana ny andro mangidy ny vava, nefa tsy hitanao. Nahoana? Tsy ahoanao? Dia mamaly Jehova. Indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola nitianareo ihany ene no ataonareo e. Ary ny mpiasa rehetra eo aminareo aza dia ampahorianareo, ho an'izay mampiasa olona ao an-tokantrano. Manana piasa vavy ianao tokantrano na piasa lahy, na manana piasa koa anao amin'ny orinasanao, manana piasa koa anao amin'ny tany ambolenao, manana piasa koa anao amin'ny fiarakodianao mitatitra ny
fiarakodia io manana piasa koa anao manodidina anao ao fa zao amin'ny andro zay fadianareo izy izy zay tianareo ihany no ataonareo na de mipiasa rehetra anareo mbola pahorinareo fa tsy mifanaraka amin'ny fijerinao de anaovanao teny marary angaringarianao roasinao tsy mba menao zay mba ilainy raha mitaraina fa de mirimbelona fotsiny ianao andiny faevitra indro ny ady sy ny fanditra no antony ifadianareo mifadianina le fiangonana fa de mifanditra ny olona miady ny olona sy komity mpitariky ny fiangonana miady ny pastera sy ny olona diakona samy diakona ny mpivavaka sy ny diakona fahaivava na de efa mba miezaka azy ny diakona mandamina de mbola misy maivava ihany ina koa de diakona tsisy dikany io mba hibaikibaiky anahy eto maivava ohatran'izany zany ozy izy ny fiainanareo iady sy ifanditra no antony ifadianareo nefa mifadianina amely tontondro ny faratsiana fa nala baraka ny dikan'izany alaina baraka ty sy alaina baraka ary namana mironana lainga anaovana toetra tsy zaka amin'ny fomba fiteny sy fietsika ny avinavina sy ny fangaringariana sy ny sisa moa de tsy resahana intsony sy olo mba mietretra ny araba anao tonga de ndehodinana fa tsy jerevana akory le olo maratra mihitsy any fon'le olo fa naninona ary za araban'le olona de tonga de niodinana ny avinavonany fotsiny nefa mba samy atao am-piangonana nefa za olona tsy naka mivadiny akory indro ny ady tsy fanditra no antony ifadianareo ary amely tontondro ny faratsiana sasany koa vao mahita ny fahalemeny hafa de koroina eran'ny tanàna hatrany amin'ny Facebook rehetrarehetra any efa mifadianina izao fifadianareo izao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo izao fifadianareo izao de tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo raha izany fifadiana zany no ataotsika tsy madio fo sambatra ny madio ampofa izy no hitan'izy an'Andriamanitra ka ahoana moa ny idiranao amin'ny Jerosalema hidiny eto nefa ianao tsy madio fo fa ny fanditra sy ny fankala ifampiandriandrikendry toana fotsiny de anao zay anafitohina ny namana anao zay alavo ny namana manao teny tsy voahevitra manao teny mandratra manao teny marary na de samy mpivady ao aza na de ndray mandreny sy zanaka aza de misy ray mandreny mavita manao teny marary ino zanany kely tsy ampy 5 taona io akory na 10 taona azy de tonga de mitomany le zaza satria tsy zakan'le zaza le na kely ary izy de fantany hoe nandratra azy le fitenenana nefa anao de mifady ihany de nahoana ary zay ny mifady no tsy hitanao fa na de mifady ary nareo de mbola ny tianareo ihany no ataonareo ny piasa rehetra aminareo dia pahorinareo iady sy ny fanditra anao anatin'ny fonareo ao izao fifadiana ataonareo zao ozy izy dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo tsy ren'Andriamanitra be tabe ny olona miteny ahoana ary za ty efa mba manao fahafolo-karena tena fa izy ene efa manao fanatra tena marina fa maninona ary no tsy mbola misokatra ihany ny lanitra mbola tsy misokatra ihany efa mifady ihanina de samy mandiny tena zany isika e ahoana ary ho an'ny olona zay milazo hoe za fa matoky amin'ny fahafolo-karena sy fanatra nefa ohatrany mbola tsisy fitahina Andriamanitra ary fe zany no mandainga nefa za koa fa mifady ihanina de tinio ny tenanao zany fa sao de zany mbola tsy mampisokatra ny varavarana aminao mbola tsy madio ny fonao mbola vonina ny fanditra mpiray mpiara-mivavaka aminao ianao mbola ny iady sy ny ifamelively raha vao tsy mifanaraka amin'ny fijerinao sy amin'ny sainao fotsiny zavatra tenen'ny olona anankiray de fa iny ianao nefa tratrevatreva sy tena mitrerotrerona tena tonga de nde mamoaka zay teny marary tsy voahevitra andratra n'ilay mpiray fanantenana aminao na ny vadinao na ny zanakao na ny ray aman-dreninao izany no ataontsika ka raha izany de tsy andrenesana ny feontsika amin'Andriamanitra mihitsy
izany toetra atsika zany na de mifady toy izany aza itsika de zao ve izy ny fifadikanana kasitrako izy Jehova andininy fahenina am'le perikôpa atsika tsy zao va ny fifadiana zay kasitrako de ny amahafamatorany faratsiana sy anaboraka ny feony zikitra sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioka rehetra moa tsy nizarany mofona ho aninona va sy ampiatrano ny oro manjenjeny ary mba nafianao zay hitanao mitanjaka ka tsy irombelona amin'ny namanao ianao io zany ny ray tsika mifady anina fa tsy mizara ny mofontsika ho aninona tsy mizara ny mofontsika ho aninona ho a misy olona mitaraina amitsika tsy misy hoanina nona misy any apaositsika fa tsy mahavita manome tsika fa zay veritsika fa akaikikaiky atsika ihany zay veritsika fa namatsika ihany zay veritsika fa olona mba tititsika sy havana akaiky ihany ny omena mihirombelona aminona zaho a tadidiko tsara io mbola za mbola nianatra tany amin'ny université tany amin'ny taona 7 tany hoany teo amin'ny senanosy eo io mbola tsisy n'io teo tam'izany fa mbola mpivarotra mofo gasy dité sy any kafe reny tamin'ny sisiny iny hotelitely kely madinika reny de isaky ny andeha hianatra ho any Katso andray bis eo amin'ny anosy eo de mba manana ariary folo kely aho zany fa reny bis ariary efatra de misy ariary folo any amiko ariary folo mahazo mofo gasy sy dité misy ronono mahazo mofo gasy ariary ny mofo gasy tam'izany ariary efatra zany mahazo mofo gasy anankiroa dité misy ronono ariary roa de mihinana an'le dité sy mofo eo a samy mitangorongorona eo zany le olona am'le maraina be iny de eniko misy mikitika atao amin'ny fitombenako ato misy mikitika de efa fantatra hoe le ankizy kely mangataka zay de kitiany de tsy te hieno mihitsy a modiko tsy eno le izy de mbola kitiany ihany de izy ahoana rety olona be da be reto za ihany ny kitiany le mpangataka aorinako zany de kitiany ihany de vao mainka akisakisako fotsiny le fitombenako aza mikitikitika eo fa ty ary tsy ampy aty mofo gasy roa ty fa mbola kitiany ihany a laniko le mofo gasy anankiray mbola mikitika ihany izy de nitodika am'izay ajerevako tovavy kely maloto akanjo milelony ary miraraka de vao nitodika de hoe mba meo hafanona sady nitazona ny lidité misy ronono no mijery azy mofo gasy amin'ny tanana anankiray de tsy miteny aho fa miasa be ny loka mba meo hafanona mba meo hafanona efa raha nomeko azy ihany le mofo gasy anankiray de niotona am'izay a namarana an'le dité mafana misy ronono de lasa am'izay tsy mbola hitako toko sy andininy io a taty orina nahita anazy io ty hoe tena za mihitsy ke ty tratrany ty toko sy andininy ty hoe tsy nizarany mofonao aminona ve sady tsy hirombelona amin'ny namanao fa za tena saiky ny hirombelona mihitsy tam'le zaza taorinako satria za koa mba nona nefa rany de nizara ihany tadidiko de ty de izy bebe rafara fa vatanareo ny tantara fa averiko ihany efa tsisy hoanina oatrano misy raha matobe tonga avy any mangataka hoe tsisy hanina za eo miaramiatrika eo ao aminay tsisy vary afa-tsy roa kapoka fa mbola vitany bebe rafara nanome le vary ray kapoka nle raha matobe tovy aminy hoe tsy nihinana efa ndray andro sy tapany izy mbola mieritreritra mbola afaka mahita izy fa ty tsy mahita ny meny ny ray kapoka nomeny azy ny ray kapoka aminay fa nitsongoko mafy mihitsy bebe rafara mantra be fiantrano atareo fa tsisy hanina mbola omena any koa iny vary kely iny de atao tsisy vary sy loko raha riva de miaditsika eo a za tsy mihinam-bary zany raha tsisy loko eo za mba zanany kely eo de mba miantako sady faralamo ve tsy anta fa nameny le vary ray kapoka ny riva hoa tonga le anadahany avy any ambany vohatra avy any samba avy any mitondra vary ray gony niditra oatrano satria vokatra ny vary tany ambany vohatra izy am'izay bebe rafara hitanao zao raha tsy nanome an'iny raha matobe ntsika tsy tonga vary ray gony fa vary ray gony fa menatra ho aza enatra de memezanyzany eo fa hiteraka an'izany eo nareo farany menatra aho a de latsaka tato anatin'ny saiko hoe raha misy mangataka zany ka mbola misy aminao de manomeza raha mbola misy ao aminao
fa rehefa tsisy aminao moa inona no menao fa zany hoe aza mihirim-belona amin'inona izy amin'ny namanao de aleo manome to zay mampitroso fa ny olona betabeta hitroso te azo betsaka de mitrosa de hoe de avery koa am'izao hoe nefa le izy tsy voaveriny rehefa avy ao ile fasany ianao nefa rany ary izy tsy mivavaka intsony any fiangonana hafa any milaza fa tsisy tsony io e nefa izy lefa volan'olona ny lehilahy ny tato lazay fa tiony tsisy tsony gravy a ka raha misy olona mitrosa vola aminao hitanao tsy averiny izy de aza pitrosana izy fa meo izy ohatra za mpampidrano 500 000 nefa tsy voaveriny le 500 000 de ameo 50 000 izy de teneny hoe ameko 50 000 ianao de mitadava olona folo fa raha misy olona folo manome 50 000 de tsy dira troso ianao sady manampy azy ianao am'izay de aza verina raha sanatria mba tadidinao any arina any de avereny any nefany fa za tsy hitaky aleo manao an'izay hitrosa vola aminao izy 10 millions mampanantena izy fa voaverina hitanao ty be resaka fotsiny fa za meko mba misy aty aminahy za mba manamanam-bola tsy manina ameko 1 million anao na ameko 500 000 de mitadava anao olona folo ka raha mety olona folo anao manome 1 million anao tsy dira troso ianao sady afaka zay tsy mihirim-belona amin'ny namanao ianao ozy izy tsy mihirim-belona amin'ny namanao ary mampiatrano ny oro manjenjeny mba nafianao zy hitanao mitanjaka moa tsy zara-mofonao hoaninona fa tsy ampiatrano ny oro manjenjeny ka raha mifadyanina ianao zany de mba meo ny sakafonao hoan'ny hafa ino moa fa tsy nisy tsony le fifanentanana hoe mifadyanina ianao de ny anjara sakafonao nataova mirakotra anao rehefa mifadyanina ianao efa tsisy tsony de efa adino tanteraka koa fa de efa rakotra sarotra miala mahazatra ihany mbola misy de mbola misy nefa jerevo lizy de tena le sakafo tokoa veo ny latsakao io sady manao mahazatra fotsiny le olona izy ny loatra mbola misy ony sakafonao ndray andro otriny farafahakeliny e sakafonao ndray andro rany amin'ny hôtely otriny moa plan vary amin'ny hôtely zao tsy 10 000 10 000 15 000 fa ny vary mitsangana mety mbola 5 000 dikan'izay zany rakotry ny fifadikanina zany tokony tsy misy 1000 francs fa tokony 5 000 maninona miakatra de nefa ihaninao iny omenan'inony izy zany menany omenany nona de raha zany no ataonao izy izy de ho hitanao tokoa fa hiposaka aminao ninona ny mazava tonga faingana ny fasitranana anao ny famarinana ny lolaharanao andininy fasivy am'izany de hiantso anao ary Jehova ninona amaly andininy fahafolo ary afoinao haninona zay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao de iny zavatra hitranga hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ny azo pitinao tahaka ny tatavavonana Jehova hitari-dalana anao mandrakariva sady avoky ny fanahinao andininy 12 ary zay taranakao anangana ny efa rava ela anorina atry ny fony fagolona ary ny naorina atry ny fony fagola no amboarinao ary ianao atao hoe mpamboatra ny rava rehetra zany ny zavatra fito azotsika raha ohatra ka fifadikanina toy izao no ataotsika rehefa mifadianitsika de ampiarina amin'ny fiainana de ity ny zavatra ataotsika ny voalohany andininy fahavalo raha izany de hiposaka aminao ny fahazavan'ny maraina andininy fahasivy ny faharoa am'izany iantso ianao ary Jehova ninona amaly andininy fahafolo tapany faharoa hiposaka ao maizina ny fahazavanao ny aizy pitinao tahaka ninona tavovonana ny fahaefatra andininy 12 Jehova hitari-dalana anao mandra kariva avoky ny fanahinao fahadimy avoky ny fanahinao izy no hitari-dalanao am'izay alenao rehetra any ka na misy loza azy any na mamaky ny afo anao tsy may na safotry ny onjo anao tsy letika ny fahenina andininy 12 taranakao anangana ny efa rava ela ny fafito io manaraka ao ianao de atao hoe mpamboatra ninona ny rava zay trano rava ny cyclone rehetrarehetra de ianao ny mpamboatra azy zay fiangonana orona rehetrarehetra de ianao ny mpamboatra azy zay trano rava rehetrarehetra ianao ny mpamboatra azy karama daholo anie zany
zany ny fifadikanina takian'Andriamanitra amintsika ijery ny sahirana rehetrarehetra raha mifady dia mba ataovy zany. Ianao nge tsy voatery ny fanananao ray manontolo dia omenao n'le olona, na ny atsasaky ny fanananao dia omenao azy, na ny ray apatelo ny fanananao dia omenao azy. Fa rehefa mba misy geste ataonao fotsiny eo dia efa faly le olona. Ianao koa tsy havita hanampy ny olona rehetrarehetra. Tahaka ny olona tonga ao amiko ao, sanandro dia hofatrano, sanandro dia kôlasy, sanandro dia sakafo hohanina tsisy, sanandro dia aiza moa nahavitako an'izany? Raha tsy hoe fa président angamba vao mety havita an'izany. Fa dia zao dia mba mameze mba kely eo, mba fampizarainao valala ray hifanapahana. Dia mba menao zay tonga. Misy ny sasany tonga dia miteny zao, ty ve dia mba ho ampy, mba ampito fa tsy ampy. Tena marina anie zany, tsy ampy anahy mihitsy ty ozy izy. Le raha namana mpijoro vavolombelona matetika eto mbola tsy manambady zay ny tena mpanao an'izay. Ao pasteur tsy ampy ty ozy izy, ampio ty fa ty fotsiny ve, za nge efa tsy ninana hatramin'ny maly, dia ty ve dia ho ampy hatramin'ny rapitso e. Tsy omena tsy mety, fa tsy mba mena dia mba samy mba mahazo daholo. Rehefa mifady ihany ianao dia zany no atao fa hiposaka aminao ninona ozy izy, ny fahazavan'ny maraina. Dia mahita le Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra ianao dia tafiditra ao sa tsy tafiditra? Dia tafiditra ao anao fa omeo voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka. Halleloia! Fa na izany na tsy zany aza misy fiomanana ihany eo na amin'ny lafano na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panahy idirana amin'izany Jerosalema vaovao zany, satria fa tonga antsika amin'ny mazava. Araka izany dia izao ny lazain'ny marika azy, amaranantsika azy. Marika 7:20 le vaky tenintsika ao. Ho avy Kristy, fa inona ny famantarana ozy izy ny mpianatra? Ireo hitanareo dia tsisy vato zay tsy horavana, ireo vato mifanongoro ao fa horava daholo reo. Fa aza mieritreritrnareo zao no hatsarano io dia ahoana zany ny famantarana an'izany ary inona ny tokony ho atao raha toka avy izany rehetrarehetra izany. Misy fitandremana telo hitako ato amin'ny Matthieu 7:20 ty. Zavatra asainao tandremantsika. Matthieu 7:20, azafady, Marka 7:20 ny andinin'ny fahadiminy anankiray. Ozy izy hoe, ary Jesosy nilaza taminy hoe mitandrema, fandrao isy hamitaka anareo. Andinin'ny fahasivy, fa mitandrema ianareo fa atolotra amin'ny sinedrona sy hokapoana amin'ny sinagoka ary hitsangana eny ohatren'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy. Io ny faharoa. Dia ny fahatelo, andinin'ny 3:20, fa mitandrema kosa ianareo, indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra. Inona moa io fampitandremana telo resahana ato zany? Mba afatsika mandray lesona, satria efa haneo ny fahazavana atsika fa tsy hanafina izany. Efa nomanina antsika ao ny Jerosalema fa hidira atsika, fa mbola misy fampitandremana ihany zany nomena any, fa tsy dia hoe dia mandeha ho azy fotsiny amin'izao e. Ka samy manao zay tianao ataony ihany, na mifady ihany naritsika dia zay tiantsika ihany no ataontsika, na mifady ihany naritsika dia mbola mifanditra sy mifamaly ihany, na mifady ihany naritsika dia mbola fampiavinavina sy mifangarika rehetrarehetra any, na dia efa omontsika ary le mazava. Dia mbola misy fampitandremana omena ihany. Ina le fampitandremana? Voalohany, tandremo so misy aninona ozy izy? Amitaka anareo. Fa manino ino nataony voalohany? Dia zao, betabe tokoa ny olona voafitaka ny mpaminany antitra, mifanditra ny mpaminany antitra. Araka ireny toroteny efa natao hatramin'izay ireny le lelan'Andriamanitra. Inona moa le lelan'Andriamanitra? Izay nomen'Andriamanitra baiko hoe rehefa mandeha amin'ny lalana izay andehananao ianao dia aza miverina mintsony, fa mandehana amin'izay alenao fa aza miverin-dalana mihitsy. Dia nisy fagagana nataony, dia avy ilay lasa izy nandeha rehefa avy eo, dia hoy izy le mpaminany antitra hoe aiza le olona lenanao fagagana iny, dia hoe lasa nandeha nakany iny le lalàn'Andriamanitra iny, andanina tsovo izy le mpaminany fa mba misy zavatra ho resahako aminy. Dia lasa tokoa le zanona ny antso azy, ianao niverena fa misy zavatra ho resahan'ny mpaminan'Andriamanitra aminao. Andana teneno izy fa za tsy miverina zany araka mibaiki ny Jehovah tamiko.
lasa mihitsy lera ngampaminany ny azakazaka nanentsika azy manao any ianao moa le mpaminan'andriamanitra nahazo teniny hoe tsy iverina de hoe za koa izy mba mpaminan'andriamanitra tahaka anao ihany fa andriamanitra ny teny tamiko hoe ndaonao iverina isakafo any amiko fa asasono nataonao mba ho fakasitrahana anao fa ndao iverina de to mbany azo terebita no fampiresahandro zareo ndao iverina anao isakafo any amiko fa za mpaminan'andriamanitra tahaka anao ka andriamanitra ny teny tamiko fa ndao iverina de lasa tokoa lay lehilahin'andriamanitra satria no fitahany satria nilaza koa izy fa hoe za koa mpaminan'andriamanitra ary andriamanitra ny teny tamiko hoe ndao iverina ianao fa tsy izy aza mbola makany aloha ianao de ny tokoa le mpaminan'andriamanitra niverina de ninana rehefa avy eo vao nandehana noho ny diany am'izay de maty ny liona teny an-dalana satria tsy naraka ny teny Jehova de zay le fampitandremana tandremo so misy amitaka anareo fa betabe tokoa ny fampianarana lefa ny olona rehefa maro nefa voafitaka n'ilay mpaminany antitra satria hoe za ndray afaka mifanidia hita amindreo afaka mifandahatra amreo na inona atao hoe de lasany de tratrany tandremo zay ny zavatra ampitandremana amitsika na de efa mahita ny mazava ary tsika mandeha milalan'ny mazava de mitandremo ary raha ny tena marina tsy fanao no mampiatrano reny mpaminany antitra reny rehefa fantatra hoe izy zay ny teknikany isitonanao iverina indray mba hisakafo any aminy miverena ty fa ty misy sakafo tena tsara e ty ny sakafo tena izy e nenareo ronono efa tsy izy tsony io e taloha iny tena sakafo fa zao fa ty ny tena sakafo iny tokoa de zay nandeha ninana tany bampitany sa tsy bampitany voky hatrany amin'ny tendakely mihitsy nga afaka ny voky ny tranontsony tavela zay ny zavatra voalohany maro no avy any manaraka ny hoe za no Kristy ka maro no voa fitaka zay ny fampitandremana voalohany nameny fampitandremana faharoa andininy fasivy io tandrema ianareo fa atolotra misinadrona sy okapoina amin'ny sinagoka ary hitsangana ianao hatreny mpanapaka sy mpanjaka noho ny amboko ianareo ho vavolombelona aminy ary ny firenena rehetra tsy maintsy hotoriana amin'ny filazantsara ko raha mitondra anareo atolotra izy de aza manahy raha teo zay olazainareo fa zay teniny homena anareo am'izany olo zany olazainareo fa tsy anareo no hiteny fa ny fanahy masina ny fampitandremana zany faharoa eo natreny fanenjehana sy zay mety fampitahorana rehetrarehetra andrahonany nanao sarana tsy hovady ho toriana ho gadraina ho endrikendrena am'izao de tandremy sy manao an'izao ahoany ary mba mivavaka ny tratra ny zava-drotry zany sao de mba marina ihany ary le tenin'ny olona efa tsy izy tsony ty lalany ty za ve de mivavaka amin'andriamanitra de miditra ponja ohatra za ve de manompo an'andriamanitra de anaovan'ny olona tsozaitro zao vakin'ny olona ny tranoko may ny tranoko maty ny zanako maty ny vadiko maty ny mpiaya ndray aman-dreniko sao de mba fa tsy izy tsony ary ty lalany ty aza matahotra ny am'izany ozy izy ary tandremony am'izany fa raha tonga zany ka misy ny fandatsahan'ny olona anao de ny fanahy masina no ampiteny ny vavanao am'izany sy amalinao azy amen andininy fa 12 ny rahalahy nolotra ny rahalahy no am'fahafatesana ary ndray nolotra ny zanaka hitsangana nohotra ny ray ny aman-dreniny ka hafaty azy tsy efa iainy atsika zany raha zanaka tsika manaraka nyty lalany ty ny ray aman-dreny de tena alerzika raha tsika ray aman-dreny reny mandeha de ny zanaka koa de maneo fiatsika mihitsy hoe tsy enareo very-dada de kely loha de viendrana de tsy misaina de fitahan'ny olonao nga io ny tezanareo anay ny vady sy ny sisa mandatsa de azony olona azo natao mihitsy ary ny amono anao fa efa famonona ngereny hoe tsy mena hanina ianao tsy mena asa tsy mena vola ao avy zany ozy izy ny ray sy ny zanaka hitsangana zanaka vavy sy ny reniny natolahy sy ny rafozan-dany rafozam-bavy sy ny zanaka vavy de ny 30 hoalan'ny olona rehetra nareo ny anarako fa zay mahatratra amin'ny farany hovonjena zay mahatratra amin'ny farany inona ozy izy hovonjena fa ho avy mifanenjena isan-karazany io ary efa miaina am'izany tsika fa miaina am'izany fa zay maritra n'zany fanenjena zany ka maritra am'izao lalana zao hatramin'ny farany ihany no hovonjena me voninahitra lay mpanjaka ny mpanjaka
dia zay no mampitonga anazy teny eo ny 13 mitandrema kosa ianareo indro efa falazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra efa nambara tamintsika daholo ny toromarika tsika olombelona malaky manadino daholo fa efa nambarako anareo ny zavatra rehetra za koa dia efa niteniko teto efa 20 taona mahery zay nitenenana ary mbola miteny hatramin'izao fa nambarako hatramin'izay ambarao amin'ny olona ny fahaditsony zatao malemy ny feonao tsofo mafy ny anjombara aintsio ny lalany fa izany rehetrarehetra izany izao no lazain'ny apokalipsy 2:20 azy apokalipsy 2:20 andininy 5 sy ny 6 ary hoy ilay mipetraka ambony seza fiandrianana indro avoziko ny zavatra rehetra ary hoy koa izy soroaty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo ary hoy koa izy tamiko tanteraka ireo ajanoko soroaty fa marina mahatoky sy marina ireo teny ireo dia mbola lazainy tanteraka ireo zay afatra novakitsika tamin'ity baiboly ity zay efa minanina ny men'Andriamanitra atsika teto mahatoky sy marina reny teny reny hoy Jesosy ary ho tanteraka ireny ary tsy maintsy tanteraka ka dia mitsangana ianao dia aseho iny fahazavanao fa aza afenina meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka andeha tsika hitsangana hivavaka ary andeha tsika hitsangana hivavaka fa marina ireo teny ireo ary tsy maintsy hota teraka ary ny fahazavana zay lazaina fa mamirapiratra ho fahazavana zao tontolo zao tonga amintsika amin'ity taona ity dia marina koa zany teny izany ary efa tanteraka zany satria fa manomboka izao dia hoy za tary amin'ny voalohany alohan'ny voanao ny trandro rehefa sabata mijereva fitaratra tia ny akanjoko entiko any am-piangonana fotsy ve ny ambony bleu roi ve ny ambony manga ve ny ambany fotsy ve ny ambany hitanao fitaratra hoe tena ao mihitsy araky ny maridrefo zao fitafiko zao ivoaka ny trano am'izay ny mazava mba ho hitan'ny olona fa tsy ho afenina ivavaka tsika isaotra an'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ray eo Andriamanitra Abrahama ianao Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakova ianao tokoa ty Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra tsy manavakavaka ary tsy mijery arina tava hoy ny fitenenana malagasy ny afatra androany tompo dia ny tianao ampitaina dia ny antso manao hoe ezao ny fiantsonao fa za tao malemy ry pastera Mayol asandrato ny feonao tahaka ny any Anjomara ka ambarao amin'ny oloko ny fahaditsony ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany satria mbola mitady ianao foana ny voaka an'Andriamanitra tamin'izao isan'andro isan'andro ianao ary ny lalanao Jehovah no sitrany hatramin'izao ary dia ny faniriny koa fa izy zao fiangonana izao dia ny evinao eny amin'ny raon'ny lanitra idinan'le Jerosalema vaovao avy any an-danitra ary eto amin'ity firenena malagasy ity no hipetrahany zany misaotra Andriamanitra ray eo fa dia nanao ny ezaka tokoa ny tenako amin'ny fiantsona amin'ny feo mafy nanandratra ny feo amin'ny Anjomara fa dia tsy eto Ambomarina ihany no andrenesana zao avatra zao fa eran'ny Madagasikara hatrany eran'izao tontolo zao dia nambara tamin'ny olona tokoa tompo tamin'ny olonao ny fahaditsony ny fahotany satria na dia mifady azy reto vahoaka reto dia mbola nitiny ihany no ataony mbola mifady azy izay dia mbola ny piasa rehetra aminay dia mbola pahorinay trerotrerominay anaovanay teny marary alikaalikainay dakadakanay daroanay mihitsy ary ndraindray nefa zay dia mifady ihany ny isaky ny sabata 3 andro sy 3 alina teny marary moa dia tsy resahanay intsony eny Andriamanitra dia nambara teto fa dia mbola nifanditra hiady izany no manosika anay atao am-piangonana fa tsy mifanaraka amin'ny fijerinay na amin'ny fisainanay na dia samy mpiara-mivavaka ary dia misaotra Andriamanitra fa nitenenao raha izany ny fifadiana ataonareo dia tsy andrenesana ny feonay any aminao any an-danitra mihitsy izany fifadikanina zany fa dia honona dia aiko zatiny eto zay ny farany raha izany toetsaina izany no mbola iainanay nefa mifady hanina izay
ka dia misaotra anao ray fa nomenao moa ny torohevitra hoe izao ny fifadikanana zay sitraka ao dia mba izarany mofonay hoaninao na tsirombelona amin'ny namanay apetrahano zitanay fa oro manjenjeny anomezanay fitafiana zay tsy mba manakotafiana dia hoe ianao hoe raha izany no fifadikanana ataonay dia hiposaka aminay tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao Jehova o koa dia atolotra ianao ny dera sy ny ajany sy ny voninahitra mandrakizay ary tsy vitany ho anay ihany tompo fa hatrany amin'ny taranakaiza dia mbola nafaranao hoe hanangana ny efa rava hatramin'ny ela koa dia misaotra Andriamanitra raha eo fa tsy ny tenana ihany no jerevanao fa ny taranakay koa mbola jerevanao ka zany afatra zany ane dia mba tsy handalo fotsiny amin'ny sofinay fa mba hitoetra ty anatinay ka mba tsy ho vahoaka ho kanosa intsony izay na tsy mino na vetaveta na mpamon'olona mpijangajanga mpanao diratsy mpanao mpisampy mpandainga sy ny sisa rehetra ka hanany anjarana eny amin'ny faharimy rehetra afy sotro fara ho any amin'ny fahafatesana faharoa fa mba hovoaka an'Andriamanitra anao hakatony teninao tokoa satria nandre ny antso zay nezahana tamin'ny feo mafy ary nitsofina tahaka ny anjo maro anao ary Jehova ny dera sy ny voninahitra mandrakizay ka raha hidina avy any an-danitra tokoa ne izany Jerosalema vaovao tanàna masina tanàna volamena ny lalana dia volamena izany tsisy na dia voambary ray ho latsaka mivoaka anao tsiraray avy anao ne ny dera sy ny ajany sy ny voninahitra mandrakizay halleloia amen